Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan. Socavitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Manolotra anao ny vaovao. Herinandro mialohan'ny fifidianana tsy dia rototra firy ny ponina hita taratra izany amin'ny fanaraha-maso ny lisam-pifidianana ahina enatra amin'ny 520 ny tapavitry ny mpifidy amin'ny faraika amin'ny 30 volana jolaboavy izao raha ny fanadihadiana taonay teny amin'ny vokotany. Majanga sy Manakara ireo no nanaovan'ny armada fampelezan-kevitra androany. Tsy latsa-danja amin'izany koa ny tany Fianaratsoa omaly nandraisan'ny vahoaka n'ireo faritra ireny ny délégation nahitana ny filohan'ny TV-zamita teo aloha sy ny filoha nasionaly malagasy miara-miainga izay nisolotenan'ny armada. Roapolo taona ny fifanarahana hitantanan'ny vahiny sy ny milina mpahokatra herinaratra etsy mandro seza tsy manaiky izany ny sandikany mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity ahina iroso amin'ny fitokonana ihany koa izy ireo. Ahina iakatra avy teo lieny ny vidin'ny fitaovam-pianarana amin'ny volana septambra sy oktobra noho ny fampiarana ny vérité de prix. Mahafantatra izany ny ray aman-dren'ny mpianatra ary maro ireo miezaka mividy izao. Lany filohan'ny toerana fanoteliny indray Pierre Kourounziza tamin'ny sabato 700 isanjato tamin'ny fihodinana voalohany. Manoatra tanteraka ny valim-pifidianana voaka omaly any Burundi ny antoko-panohitra. Niteraka fihetsiketsehana sy Krista ny toerana nanomboka ny volana aprily lasa teo ny firotsako vidinan'ny filohanam-pirenena sy ny Atsipriana Vetrany. Fiona be miaraka amineny Lalora Valmanana eny amin'ny tany Bekianja Maki mialahady eny amin'ny 20 Jolay manomboka amin'ny 10 sasany miaraka Bodo, Ambondry, Lola sy mpanankato maro hafa. Fiona be miaraka amineny Lalora Valmanana eny amin'ny tany Bekianja Maki mialahady eny amin'ny 20 Jolay tonga va maro fidio be ny tanàna Antananarivo iny laharana fahaenina Lalora Valmanana samy manao fanambianarana ny Antananarivo. Efa niasa ho anao izy ary mbola hiasa ho anao atolory olokendry no avy ny tanànantsika fidio be ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miainga sy ireo mpanolo-tsainany amin'ny faharaiky amin'ny 30 Jolay ho avy zao. Malagasy miara-miainga ny toko fitaka fa ny atao no hita. Efa teo kaikinao vahoaka hatramin'izay hiara niady taminao ary mbola kaikinao vahoaka hiara hiady aminao anohitra ny tsirariny ampanjaka ny fitoviana ampivoatra ny tanàna ary anafaka ny tanàna koa manasanao ary lalatsiana Rakotondrazafy kandida laharana fasivy hifidy ao be ny tanàna ny Antananarivo efa voasedra matotra ary tsy hamitaka anao. Ampitiavana lehibe no anolorana antsika ny tetikasa hoentintsika hampandroso ny tanàna anorina sy anangana isika fanamboarana kianjeny fotony ny tsena trano fidiovana fametrahana fanariam-pako fanamboarana ny lalakely fitoeram-pilalovana ho an'ny ankizy ary ny toby fitsaboana ny tetikasa tolotry ny mapara
dia mahakasika ny daholo be. Koa manaingy anao ary aho mirana rajona isafidy ny larana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana eto amin'ny commune Kadikely ndraiky amin'ny 30 Jolay ho avy izao fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Antsiragnana tsy magnavaka miara-miainga hagnatsara ny hoavy. Candidat numéro 13. Candidat numéro 13 mahavita azava ko abe tsy azovy zegny fa Dominique fahaiza miasa sy tambazotra ampandroso ny tanàna. Izy Dominique Rakoto laharana fahatelo folo. Ke amin'ny 31 juillet io atsika jiaby miara-miainga mandatsika numéro 13 ao amin'ny bulletin tokana. Candidat numéro 13. ho antsika eto amin'ny commune Talatamaty andeha hiroatra marobe isika hifidy ny listany antsika mitondra ny laharana voalohany tarihany Dr Rato tany niazo fa safotra ny mila ndeha avozana ny fifampitokisana efa nisy tamintsika antsika ny antsika ka arovy sy fidio vonona ny anatsara bebe kokoa ny zava-bita marobe i Dr Rato sy ireo prailista aminy koa tokana safiditsika dia ny listany antsika laharana voalohany miloko mavokely fotsy manga izay tarihany Dr Rato aza miala amin'ny antsika io ka fiditsika. Fitiavan-tanindrazana no anarenana ny firenena. Azo atao tsara zany. Andeha isika hifidy ireo be ny tanàna atolotry ny mapara. Asa fampandrosoana, asa sosialy. Programa n'asa maro no atolotry ny be ny tanàna mapara anarenana ifotony ny firenentsika. Be ny tanàna mapara itondra fampandrosoana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins endermolites comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Vivez une expérience unique avec Techno. Techno Phantom Z débarque à Madagascar. 2 appareils photo avec flash. Option Rafale. Détection de visage. Android 4.4.2. Smartphone ultra rapide 2 GHz. Octa-core processeur RAM 2 Go. Techno Phantom Z disponible chez Elite GSM. Techno 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Vacances Mlai, Aradotni, illimité night,
dite daholo ny SMS sy ny antso makany amiro best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoile 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ny azony mbaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamashifoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Kora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage ndray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 amin'ny ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knaps à Peflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo manatitra ny ara-patoko klasy toboko vavy manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isataratsika izany avy hatrany ny lafiny politika mbola tsy milamina ny olana momba ny lisitry ny mpifidy ny fotsiny raha ny fanadihadiana natao androany zo fototry ny vahoaka nefa ny manamarina ny anarana na tsy ao amin'ny lisitry ny mpifidy hoy ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana. Ahina enatra amin'ny 520 isanjato ny tapa-avitrian'ny mpifidy andatsabato amin'ity fifidianana kominaly ho avy ity raha ny fanjavany tompona andraikitra ny anivon'ny vokotany fanampanazavana avy hatrany iarana amin'ny herin'ny Irina Rabary. Roa herinandro mialoha ny fifidianana vao nanambarany sy nita fa azon'ny fidy atao ny anamarina ny anaran'izy ireo ao anatin'ny lisitry ny mpifidy tsy afaka manovana inona na inona ao amin'ny lisitry itsona nefa izy ireo araka ny fanazavan'ny filohan'ny seni teo aloha famerezanjony mpifidy ny tsy fahafahan'izy ireo manova ny lisitra raha toka tsy ao ny anarany. Ny zoan'le mpifidy angele izy satria ny lalàna milaza fa raha ohatra ka misy zavatra tsy mifanahaka ao anatin'le lista dia mbola manana zony sezirany fitsarana le mpifidy antsiana n'le zavatra mba ahafahany mifidy dia noho izany tsy dia tena manaraka ny lalàna loatra zany zay zavatra zay. Niteraka fikorotanana eny anivon'ny fokotany ity olana ity raha ny fanadihadiana natao androany tsy azon'ny vahoaka intsony ny azo atao sy ny tsy azo atao raha ny nambaran'ny lehibe ny fokotany eny Andavamamba vokany tsy rototra amin'ny resaka fifidianana ny olona. Raha ny fanazavany hatrany dia ahina iena hatrany amin'ny 520 isanjato ny tapa-avitrian'ny mpifidy amin'ny fifidianana kominaly ho avy io. Ela no tsy misy ny fifidianana raha dinihana dia amin'ny ataontsika hoe ny taux de participation
mifidy zany dia avazeny ohatra hoe miendanja matetika ny zavatra mahatonga am'izay zany dia momba an'ilay amin'ny azontsika zany hoe resaka politika ihany no mahatonga an'izay zavatra hoe satria raha atao hoe ho anareo aina mandeha zany mampirisika ny hoe mba tonga avy eny amin'ny fokotany mijery ny anarana sy mombamomba anao sala aminay eto amin'ny fokotany edidiko manokana zao dia tokony zany mbola tsy vesaka ny olona manontany an'izany hoe mba ao ve ny anaranay sa tsy ao ve ny anaranay. Tato anatin'ny fanomanana ny fifidianana kominaly tsy nitsahan'ny iovana fitsipidalao maro ny olom-pirenena manany amin'ny sin'ny alabato-goavana amin'ny fifidianan'io na dia eo aza nefa ireny rehetra ireny mbola samy manao izay ho afany amin'ny fandresen-dahatra ny mpifidy ny kandida Izatsokajiny amin'izao efatrandro farany mialoha ny fikatonan ny fampelezan-kevitra izao. Rakotra loko volomboasary kosa ny tanàna ny Fianarantsoa omaly tako ny kandida ny Armada tanteraka ny kandida ny Antoko HVM ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida malagasy miara-miainga laharana fahaenina ao amin'ny kominy Sabotsynamehana ny programa nasa ho an'ny kandida sy ny lisitry ny Antoko TDI eny amin'ny kominy Tosy miako ny fampelezan-kevitra vetrany no arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Tany Mahajanga ny Armada nanoana ny kandida ben'ny tanàna ao an-drenivohitry ny faritra Boeny androany. Tsy latsa-danja ny fivorian'ny vahoaka tany Amoromanio omaly ihany koa ny fahamaron'ny mpon'ny Mahajanga nandray azy ireny. Rakotra loko volomboasary ny tanàna Fianarantsoa takony ny kandida ny Armada tanteraka ny kandida ny Antoko HVM. Naomby ihany koa ny fiverenan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina teo amin'ny tontolo politika taorian'ny fahanginana nandritra ny herintaona sy tapany. Teo anoloan'ny sinema Rex no nanomboka ny fangaro tamin'ny mpon'ny Fianarantsoa ny delegasion'ny Armada no tarihin'ny filoha-mpanorona ny Vondrona Mapara. Ny Mapara izay nivoahan'ny kandida ben'ny tanàna Kristina Razanamahasoa. Anao dia nahita raha soasoa. Raha nilatsaka eto Fianarantsoa no kinaika ny aho ny dinazana. Anao no hitako sy fatatsy fa hanana ny Fianarantsoa io. Voalaza moa araka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny antoko politika Mapara fa nisy ny sakatsakana maro izay natao tany an-toerana mba tsy hampahomby an'ity fisehoana vahoaka nataon'ny Vondrona Armada ity. Saingy tsy nanakana ny fahatongavan'ny vahoaka ny Fianarantsoa maro zany. Nisongadina tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha nandritra ity famorim-bahoaka nentina nanolorana ny kandida ben'ny tanàna Kristina Razanamahasoa ity fa tsy fotoanan'ny ronono an-tavy izao. Nateriny ihany koa ny fahadisom-panantenany tamin'ny fomba fitantanan'ny mpitondra ankehitriny noho ny fivadibadiam-pitokisana sy ny kobakambava iainan'ny vahoaka ankehitriny. Tononkira iray no nampitanin'ny filohan'ny tetezamita afatra teto. Raha tsy ianao no nanao tsy mety azavela ndresy ny adalana fa ny mbazomana maiky amitsangana fa tsy ianao ilay tsy naninona indray no hoe itomany mijoro mpanjino atreo ny hoavinao avelao izy ny afokany aminy ny tany. Niaraka nanao fampelezan-kevitra tao tampon-tanàna Fianarantsoa ihany koa ny Antoko HVM omaly saingy takona tanteraka izany raha ity zavany tranga ity. Ny fianjava-maneno no ny fangaro vokatra izany. Na izany aza afaka nampita ny fandarana asany ihany ny kandida Kristina Razanamahasoa. Nampiavaka ity fampelezan-kevitra natao tany Fianarantsoa ity ihany koa ny fanotronan'ny filohan'ny Antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriana Narivelo izay nanipika fa noho ny firaisan-kina sy ny fitiavana no ijoroan'ny manoloana ny vahoaka ny Fianarantsoa ny solon-tenan'ny Armada manao firaisan-kina manohana ny kandida atolotry ny Mapara. Tamin'ny alalan'ny fitetezana ny tsenan'ny Sabotsynamehana sy ny fanatonana vahoaka ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida Andry Ramamonjy laharana fahaenina milatsaka amin'ny anarany Antoko malagasy miara-miainga eto amin'ny komina Sabotsynamehana. Olona manam-pahaizana manokana momba ny tontolo ambanivohitra ny kandida ary vonona ny hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra. Resy lahatra amin'izany ny olon-tsotra.
natonga anahy safidy le numéro 6 dia tsotra nidranidra be ny tanàna teo amin'ny faritra Sabotrynamena mbola tsy nisy rano hatramin'izao faritra andrefana mamaritra ny commune Sabotrynamena iny mbola misoso rano maloto ka noho izany dia tsy maintsy hanohana anazy satria izy vonona nanatanteraka le programme anazy ania nisy rano madio amin'iny faritra andrefana iny. Tatry fivany eto amin'ny tsena zany zay mba amboarina ny latabatra mbo avoasina daholo fa fivana ny tatavinay. Ity laharana fahaenina ity zay hitana mihitsy ny programme anasany zay mahatonga anay fidy azy. Ataovy tsara le tsenanay rehefa lany somatsara ao zay mifanindrinay ao ho tahin'Andriamanitra nareo. Malagasy miara-miainga miaraka amin'ny vahoaka ny Sabotrynamena. Maro ny tetikasa sy ny fandarana asa fampandrosoana ao anatin'ny vinavinam-piarahamoniny ity kandida ity. Tsy fampanantenana politika nefa izany fa narafitra ifanaraka amin'ny filanimponina noho ny efa nanaovana fanadihadiana mialoha momba izany ka nahitana ny fomba andrindrana ny asa atao eny anivon'ny commune. Nateriny kosa fa ny mangarahara ny laharam-pahamehana ho fanajana ny vahoaka tompom-pahefana. Tsy mahatonga ny mandehandeha eto an-tsena eto zao jerena hoe ahoana ny fandaminana tsena fa namiresaka amin'ny varotra eto an-tsena satria tsy manao ditiky fe lehibe koa tsika fa tsy maintsy teny fampiarana foana zany ny fomba fiaraha-miasa zay ny fomba fitantanana vaovao eritreretinay. Fifampiarana zany ny asa atao fa tsy hoe didy midina avany amin'ny commune. Ny ataon'ny commune ny anjaran'ny commune zany dia mamola vola dia mampandroso dia hoe azo tanterana ve tsy azo tanterana azo mila ovaina ve zay zany ny fomba fiasa vaovao. Ny fanatsarana ny titseny ity indrindra zany fanamboarana ny lalana, fanamboarana fiainam-bahoaka, ny sécurité, ny jiro zany zany nizahatra ao anatin'ny divinam-piarahamonina nentinay eto Sabotrynamena ity. Resahana farany fotsiny dia hoe maiza mifidy fa ny fahafoazan'ilay mandeha 5 taona dia mahavozy amin'ny tsy fahaizana mifidy zany mahadisy ny safidinao zany dia mitona fahavoazana ho anao mihitsy mandritra ny 5 taona manaraka ka maiza mifidy ho azy valatsaka eto amin'ny tanàna Sabotrynamena. Isan'ny mampiavaka an'ity kandida ny Sabotrynamena laharana fahaenina ao amin'ny bileta tokana ity ny hoe hijery manokana ny tontolo ambanivohitra sy ny ara-tsosialy. Lokalokany ihany koa ny ametraka ny teny ifampiarana sy ny tatitra ara-potoana ho an'ny vahoaka momba ny raharan'ny commune isan-karazany. Mitondra endrika vaovao milamina sy madio an'ny commune Tosy io mivina ho an'ny Rakotondrambe Arsolofo kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Tosy ao anatin'ny lisitry ny TDI na ny tonga dia izy samba nohiditra ao amin'ny sehatra io ny tena ny saingy efa manana traikefa amin'ny fitantanana. Tsy tokony madinoana fa commune rurale ny commune Tosy maro dia maro ireo tatsa mpamboly sy mpiopy dia ny fiarovana azy ireo zany tompona andraikitra voalohany amin'izany be ny tanàna miaro an'ireo tatsa mpamboly sy mpiopy ohatra amin'izany hoe fiarovana azy amin'ny lafiny fananantany mba tsy hisy haka ibody ny tany izay amboleny indrindra moa fa amin'izao fotoana izao raha antsika malala ny olana izay mianjady amin'ny tatsa mpamboly amin'ny resaka fahatongavan'ny mpidongy-tany sy ireo mpisoloka isan-karazany dia vonona niaro an'izany zany ny be ny tanàna lanina atao anatin'ny lisitry ny TDI. Tanora saingy manana viana ampandrosoana ny tanàna ny kandida laharana fahatelo eny amin'ny commune Tosy ny fandriampahalemana, ny fiarindreo tantsaha, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fitadiavana vahaolana miaraka amin'ny fanjakana amin'ny olona ny fahatapahany herinaratra lava amin'iny faritra iny no laharam-pamehana ho azy. Ato amin'ny lisitra TDI zany raha tonga somatsara amin'ny toerana be ny tanàna commune Tosy vonona iara-iasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny lafiny électricité ato anatin'ny tanàna zany satria amin'ny matoerana ambanivohitra ny commune Tosy 570 ny toerana amin'ny tantsaha mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fiarovana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fiarovana ny tany no programana asa isan'ny laharam-pamehana ho an'ity kandida ny antoko tonga dia izy ity. Ady amin'ny fahantrana sy fianasa mampirona ny tanora any amin'ny fidoroana zava-mahadomelina mampirongatra ny asa ratsy isan-karazany ny fiantsoana an'ireo mpampiasa vola hanangana orinasa aty Toliara ampitomboana isa ireo mpitandro filaminana miasa eto Toliara isy ny fahalemana maharitra satria tsisy fampandrosoana vanina raha tsy milamina ny tanànatsika Toliara tsy miroro ny tazona hoe ny kandidata mivitalina anohy ny fanazavany atao mangarara fitantanana ao amin'ny commune mba tsy hiseso ny fanotonam-bola mampemta ny tanàna sy mahatara ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa hoy ny kandidata mivitalina
mamaly ireo fantena marobe napetraka taminy. Vaovavy any Tomasina kosa indray taoriany fivoriany HVM izay natao tany Tomasina androany izay notariny Prime Ministre Jean Ravelonarivo Mivady dia norarany fitondram-panjakana ny fampelezan-kevitra nokasain'ny vondrona Armada sy ny Mapara atao rahampitso araka ny fanamarina vaovavy any an-toerana dia efa nahazo alalana tamin'ny fiadidinan'ny tanàna ny kandida Élisée Ratsiraka saingy norarany préfet de région izany ary nafindrany import izay nozaraina roa ny HVM sy ny Mapara rahantsika vetrany ary ny fanampanazavana iarana amin'ny Élisée Ratsiraka. Vu que ce matin, devant le préfet, devant le police, les gendarmes, les arrêts de Signal-Zvani. Vu que ce matin, des Andrés, Jean Lazov, tout le Prime ministre de Rarana io, Alao io, Sapitoni Mapara io, Yana Mapara, Musinkaraz, de Zazanzo, Tunget Nansuni Namana, ni olona ny installé mametraka ny installation sy ny karazana dia tongeto ahako hoe tongeto iza moa zany manjara zany a tsy officier tsy de ny eto fa dia vonona zany za zany eto iza no lehibe manakana ny meeting zay ataonay rahampitso efa vita sonia zany zavatra zany nahoana re dia atahorana zany salam'izany Mapara mbola 3 fois plus ny tany fianaratsika ny Mazanga ary eto Tamatave 10 fois plus ka zay no atahorana zareo ny manam-pahefana rehetrarehetra teto dia efa nanome alalana anay fa dia za zany maheno zaka dia mbola vérifie hoe nandalo ny Prime Ministre nobeko tsy mahazo manao meeting eto Torapasika ny Mapara dia tongeto ny vatatena koa iza ny olona ny rano Prime Ministre iza ny olona nana teto iza ny manam-pahefana miandry an'le mazay manam-pahefana zay za andraranay tsy hanao an'le meeting avoay atena olona. Rahampitso moa no fantatra fa ho tonga ny an-toerana ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny solontenan'ny Armada Andriamatoa Ajo Andrinanarivelo izay sady filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa hitondrantsika andindiny bebe kokoa ny mikasika iny vaovao iny Rahampitso ao anatin'ny fampalalam-baovao. Ao atapon-tanàna ny Mahajanga kosa amin'izao ora izao anarahantsika ny vaovao dia ny delegasion avy an'ny Armada ahitana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrinanarivelo na dia tamin'ny 9:00 aza vao nigadona tany an-toerana izy ireo dia feno hipoka avokoa ny lalana nandehanan'ny delegasion ary efa mandeha ny kabary fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao any an-toerana arahantsika Rahampitso ny akony vaovao rehetra mahakasika izay. Iny ihany koa no entintsika mivadika eo amin'ny lafiny toe-karena miteraka resabe eto amin'ny firenena ankehitriny ilay raharaha ny Toriny Bianco any Bekasy izay voalaza fa mpanondrana Andramenantsokosoko sy mpanao kolikoly avolenta nilazany avy eo anivony antoko KFM androany fa tokony hiditra an-tsehatra amin'ny fanenjehana ny mpandika lalàna tahaka izao ny filoham-pirenena mba hahatonga ho asa ny kabary izay nataony tamin'izay ady amin'ny kolikoly izay sy ny fanondranana Andramenantsokosoko mikasika ilay raharaha hafa mbola eo ampelantanan'ny Bianco kosa dia nilaza izy ireo fa anaraka izay didiny chaîne pénale na tsy araka ny andraikitra izy ireo aza izany fanadiadiana. Tsy mety tafapetraka ilay chaîne spéciale na fitsarana manokana natao hiady amin'ny fanondranana tsokosoko ny raim-pirenena vokany tsy misy antoka ny amin'ny sininy mangarahara amin'ny fanenjehana ireo tompon'antoka amin'izany. Ny chaîne pénale izay mbola any fitsarana mahefa amin'izany hatreto tsy manao ny asa mandrasana taminy raha ny fomba fijery ny mpanaondrabaovao. Araka izany mbola mijanona kabary ambony vavahady ihany ny fampanantenana indimy ataona nataon'ny filoham-pirenena ny amin'izay ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny raim-pirenena izay. Taoriny indra raha votsitra teny amin'ny chaîne pénale iny dia nilaza ny antoko KFM fa tokony hiditra an-tsehatra ny filoham-pirenena tahaka izay efa nataony tamin'ny raharaha d'échéance teny amin'ny HCC. Manahirana moa dia misy an'ity hoe fanasarahana ny fahefana eto Madagasikara ka ny fahefanan'ny mpitsara ny fahefan'ny fitsarana
dia natokana ka hoe tsy azo hitsapatsapahana na iza na iza zay izy raha ny lalam-panorenana sy ny foto-kevitra kapobeny jerena kanefa hitantsika mazava koa fa na ny fahefana-panatanteraka toy ny filohan'ny repoblika azy dia nitsapaka tamin'ny famoahana didy tamin'ireny nataon'ny ACC reny noho izany zany rehefa hanao an'izany ihany ny filoham-pirenena dia tokony hitsapaka amin'ny raha tahaka izao koa satria tena ny harem-pirenena zao bakoaviny zao atao tantely afadrakotra. Raha tsy ivina roa ny afera kolokolo momba ny aferan'Andramena teo am-pelatanan'ny Bianco. Ny iray nivotsitra teny amin'ny sainy penale iny, ny iray kosa mbola tsy nivoaka. Raha ny zava-misy ankehitriny, ahina ny avery-anjaviny ireo atota taratasy ireo noho ny tsy fisian'ny mangarahara eo amin'ny fitsarana. Na dia ny resaka kolokolo aza ny tena andraikitry ny Bianco, tsy maintsy arahana izay voalazan'ny fitsarana hoy ny taleparitry ny Bianco. Mikasika ny fanohizana ny fanadihadiana kosa indray, raha milay dossier manaraka dia efa fantatra izany zao hoe inona no andrasany eo anivon'ny fitsarana dia alohany andefasana ireo raharaha ireo dia efa ho ataonay sahady zany ny fanadihadiana sy ny fangalana ny fanambarana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala mialohany andefasanay amin'ny atota taratasy na eny aminy dia mino amin'izay fotoan'izay fa tsy ho averiny tahaka an'ity tsony ka hiteraka resabe izay tsy tondra vokatsoa atsika raha miresaka fanenjehana sy fanasaziana ny fandikan-dalàna kolikoly manodidina ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena toy ny Andramena ny resahana. Raha ny voalazan'ny lalàna 2004-030 dia ny fanenjehina ny resaka kolikoly no andraikitry ny Bianco ary tsy mahefa amin'ny fandikan-dalàna hafa ankoatr'izay ity rafitra ity. Raha ny fanambaran'ny tompony andraikitra ao amin'ny fitsarana Omala nefa dia toa maniraka ny Bianco hanenjika olona amin'ny fanapahana sy ny fanondranan'Andramena. Maniraka ny Bianco hivoaka amin'ny voalazan'ny lalàna ary ve zany ny sainy penale. Ny zava-misy ankehitriny izay toa mampitombona ny ahiahin'ny marony amin'ny fisian'ny kolikoly avolenta mihodina ao amin'ity androm-pitsarana iray ity. Mbola eo amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany fito volana ty aoriany niverena ny lalam-barotra AGOA teto Madagasikara tsy mbola mahatratra ny 500 ny fiverenany fanondranana amin'ny laoniny sy ny fahavitrihan'ireo orinasa fakaba miantsehatra eo amin'io lalam-barotra io. Tsy mbola hita ihany koa ny fiantraikan'ny famoronana asa eny amin'ireo orinasa mpanodina lamba, mbola salasala sy tsy resy lahatra amin'ny mpampiasa amin'ny fandraisana mpiasa vaovao. Fanadihadiana. Orinasa fakaba roa-roapolo hatreto no nafeny ny fipetrany famokarana ho an'ny tsena Amerikanina nandritra izay fito volana izay mitotaly 507,7 sy 3,10 tapitrisa dolara ary milanja 7,7 faingo 2,50 tonna ny entam-barotra efa lasan'ny Etazonia araka ny antotanisany faditseranana. Mbola ahitana elanelan'ny 2 tapitrisa dolara raha ampitahainina amin'ny 2,20 dolara tetibidiny fanondranana isan'iny-bolana tany alohan'ny taona 7,4. Tsy mbola tafaverina ihany koa hatreto ireo asa very raha nambarany mpiasa amin'ny orinasa fakaba. Ao anatin'ny roa taona ny sesy zay dia nisy somazy, nisy apahana mpiasana lefa somazy teknika dia izay zavatra izay zany mahatonga anay hoe raha mba tafaverina amin'izay zay dia mba mendrandran'izay hoe tsy ho very asa tsony ny mpiasa malagasy zany. Sarotsarotra ny anatrarana ny vina napetraky ny fanjakana mikasika ilay rokatra amin'ny 3 hetsy raha nambaran'ireo mpitantana orinasa ho amin'ny famoronana asa vaovao. C'est pas automatique en claquant des doigts. Mais si ça se confirme, et comme on a déjà commencé avec eux, ils se sont déplacés déjà 3 fois ici à Madagascar, sur le planning envisagé, qui est bien démarré, et qu'on part sur des volumes de 2-3 millions de pièces sur l'année, là ça fera des créations d'emplois très importantes. À 200 000 emplois à créer pendant les, je sais pas comment, mandritran'ny roa taona manaraka sa firy taona manaraka fa zay ny tanjony zay misy fepetra be da be ny roa taona amin'izany fa tsy moramora zany manao an'ilay izy. Hatreto ny lamba ny tena hifotoran'ny orinasa malagasy miantsehatra amin'ny lalam-barotra AGOA, karazana vokatra mandinina ny 7,000 anefa no andrasan'ny mpanjifa Amerikanina. Efa misy ny dingana ataon'ny ministera ankehitriny amelarana bebe kokoa ny lalam-barotra. Efa mandalana mpanaovana ny likidiny AGOA zay tsara marihana zany fa ny amin'ny produit hafa tsy misy tsy atao tsy mitovy ny lalana lehan'ny orinasa raha miohatra amin'le textile. Iny zany efa hafa mihitsy zany namoraina zany le amin'le produit hafa satria ny zahana hoe nretraretratra amin'ny orinasa le majinika zany afaka hamodrana zavatra any ivelany any Etazonia.
Arak'izany ho afaka handray anjara amin'ny lalam-barotra AGOA ihany koa ireo orinasa tsy afaka bazan-tsoatsy. Isan'ny fepetra takiny Amerikanina ny fampanjakana ny demokrasia amin'ireo firenena afaka manondrana, ny fahalalahana eo amin'ny fanionkevitra ary ny fandriampahalemana sy ny filaminan'ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Arahanao mandritra ny 40 minitra ao anatin'ny fandaharana Alalindro Ampito Arivo amin'ny fitorany andindininy bebe kokoa mikasika ny hodidin'ny lalam-barotra AGOA sy ny fiantraikany eo amin'ny toe-karena malagasy. Fa miverina indray ny olana eo anivon'ny orinasa JIRAMA ankehitriny ankoatra ny fiverenan'ny delestage amin'ny faritra maromaro eto andrenivohitra, mbola mipetraka olana ihany koa ny nanaovan'ny fitondram-panjakana appel à manifestation d'intérêt mikasika ny fitantanana ny JIRAMA eo Mandroseza, fihetsika izay tsy nahafaly ireo syndicat ny mpiasan'ny JIRAMA ka natonan'izy ireo ny inspection générale de l'État mba hisy ny fanaraha-maso akaiky. Sorakodindrina. 20 taona ny fantatra fa fepotona hitantanan'ny orinasa vahiny iray ny tompam-pamokarana herinaratra eto Mandroseza raha ny fanazavana azonay androany. Tranga izay tsy nahafaly ny syndicat-ny mpiasan'ny JIRAMA efa hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Ankoatra ny tsy fanajana ny teny nomena mikasika ny tsy hanomezana izany ny vahiny. Tsy voaja ihany koa ny fampanantenana nataon'ny fitondrana mikasika ny amin'ny fanovana ny angovo fampiasa eto amintsika. Ny fampidirana ireo orinasa vahiny izay heverina eo anivon'ny JIRAMA ankehitriny fa vao maika hampiakatra ny fandaniana na eo amin'ny fotodrafitrasa na eo amin'ny solika. Tamin'ny vidianana an'io dia 41 millions d'euros ny vidianana an'io groupe io tamin'izany fotoana ary misy fanampiana don ao anatiny tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny raha hanao ny contrat io symbion'io dia 1 million d'euros no meny fitondram-panjakana dia hiaseho izy mandritra ny 20 taona. Mifanohitra amin'ny politika mpanjakana zany zavatra zany ary zany no tena anoherana azy satria nahoana ny fanjakana zao dia efa nanao appel d'offre mikasika an'ireo barrage hydroélectrique maro azo atsangana eto Madagasikara. Manangana barrage hydroélectrique dia mandritra ny 5 na 7 taona eo dia efa afaka mihodina. Ity nefa ny contrat 20 taona izay tsy maintsy andoavantsika ofany isam-bola raha mandritra ny 20 taona. Ezakilan'izay anefa tsy mbola mety mivany olan'ity orinasa ity amin'ny fahatapahan-jiro matetika saika amin'ny ankabeazan'ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara. Eto andrenivohitra faritra maromaro no nahitana fahatapahana fohy saingy matetika miverimberina. Ezakilan'izay mbola mitohy ihany koa ny fanadihadiana ataon'ny anivon'ny sain'ny penal mikasika ireo trangana kolokolo teo anivon'ny orinasa JIRAMA. Ny alakamisy tontolo ny tale jeneralin'ny JIRAMA teo aloha Racide Désiré no nanaovana fanadihadiana isan'ny tondrana izao raharaha izao teo anivon'ny fitsaranany avy eo anivon'ny sampandraraha mahaleo tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco. Ity farany izay nanao fanadihadiana mikasika ny kolokolo sy ny fanodikidinana solika ento mampihodina ireo milina mpamokatra herinaratra ao amin'ity orinasa ity nandritra ny taona maro araka ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny Bianco. Raha isikotra fotsiny zao hoe le fanodikodinana solika fanodikodinana solika natao taon'ny JIRAMA ka niteraka fahavoazana ho an'io toeram-piasana io dia mbola andalam-panaovana azy satria tena zavatra famitorana lava be satria eran'ny Madagasikara zany no tsy maintsy ho jerena daholo isaky ny toeram-pamokarana herinaratra isaky ny misy eto amin'ny firenentsika dia mety misy n'izany daholo. Efa nisy task force nataony araka tamin'ny JIRAMA ahafahana namantarana hoe ity groupe anankiray ity raha mandeha firy ny solika laniny. Andrasana ny fivoaran'ity raharaha eo anivon'ny JIRAMA ity hatramin'izao tsy mbola nahazoana fanazavana mikasika ireo raharaha ireo ny tompon'andraikitra eny anivon'ny ministeran'ny angovo. Vaovao sosialy kosa indray mandidina ny 7,000 ariary ka hatramin'ny 2,100 ariary ny vidin'ny kahier iray fonosana ankehitriny ary mety ho tafakatra hatramin'ny 5,100 ariary izany manomboka amin'ny tapan'ny volana Aogositra. Tsy maintsy hiakatra io vidin'ny fitaovam-pianarana io noho ny fiakaran'ny vidin-tsoliky sy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny eto amintsika. Fanampanazavana avy hatrany arahanao amin'ny Lili Rabiata. Mbola manapitra ny tahirin'entana anatin'ny mpivarotra fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao mandidina ny 2,100 ariary hatreto ny vidin'ny kahier 100 page iray paquet 3,000 ariary ny stylo izany hoe vidin'entana mbola tsy lany mbola hita eny an-tsena ankehitriny. Manomboka amin'ny 2,100 ariary ny vidin'ny kitapo ary 2,000 ariary ny trousse ny volana Aogositra izao dia efa hiakatra ny vidin'ny fitaovam-pianarana raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Zavatra 5% tsy miakatra. Kaya amizao zao 7,000 ny calligraphe mety miakatra ray alina zany izy amin'ny rentrée. Fahefana mividy zany dia aloha zao dia
dia metsena satria izao mbola azoazo mipirianetana satria rehefa kelikely eo izy tena midangana. Manginatra eto ny tsenan'ny fitaovam-pianarana eto Analakely amin'izao vanim-potoana izao Ray aman-dreny manontany vidiny kahie sy manao fampitahana isaky ny tsenatra eto no famezivezy eny an-tsena saingy tsy mbola nisy mpividy. Mpianatry ny sekoly ambony sy ireo Ray aman-dreny efa mitondra ny lisitry ny fitaovan-jana no efa mividy kelikely eny an-tsena. Ohatra izao hoe tonga eo ka mitondra ny lista avy any am-pianarana iny dia tsy mbola le complet no alainy fa mbola maka madinidinika. La sasasasany misy mividy kahie fa tsy mbola tena hoe be da be. Mbola tsisy vola angamba ny olona. Ny akabidy avokoa na ny fitaovam-pianarana na ny saram-pianarana sy ny saram-pisorotana anarana. Efa ahitana taratra izany ny eny anivon'ny sekoly tsirairay izay efa mampafantatra mialoha izany manodidina ny 2,000 ariary ny fiakarana ho an'ny saram-pianarana amin'ny sekoly tsy miankina ary 5,000 ariary ho an'ny saram-panoratana anarana manodidina ny 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 sy 2,000 ariary ny saram-pianarana amin'ny ankapobeny amin'izao taom-pianarana vaovao io raha toa ka manodidina ny 5,000 sy 3,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary kosa ny saram-panoratana anarana. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray mandripaka eny amin'ny faritra iva ny areti-pivalanana sy ny gripa sy ny aretina antsoina hoe tenina na mongaesy ankehitriny 700 isan-jato ny marary voan'ny gripa noho ny toetrandro miovaova. Ny ankamaroan'ny ankizy eny amin'ny faritra iva no voan'io aretina io ary eo amin'ny faritry ny loha no fahitana azy matetika. Misy ifandraisany amin'ny fahalainana mampiasa rano sy ny fahasarotan'ny fahazon-drano ireo izany amin'ny ankapobeny fa eo ihany koa ny loto miparitaka ny nivon'ny fokotany samihafa. Fanadiadiana. Ny areti-pivalanana ny gripa ary ny mongaesy ny tena be mpahazo ny ankizy eny amin'ny toerana iva amin'ny ankapobeny indrindra fa ny eo ambodiny isotro raha ny fanadiadiana nataonay. Ny aretina mpahazo ny olona ety aminay amin'izao fotoana izao dia ny kohaka sy ny gripa dia ny mpahazo ny ankizy ny fivalanana dia ao koa le misy an'le aretina le miasola ny ankizy dia mamovoka dia mifindra be nefa io aretina io dia ohatran'ny tsy hitanay mihitsy hoe inona ny tena antony dia tsy maniry volontsony mihitsy io le ataon'olona hoe bobana mongaesy zay zany le izy ary tena andosirany ankizy mihitsy fa tena maro ny ankizy voan'io ety aminay. Karazana aretina mila fitsaboana maika izany raha vao mitranga miasola ny ankizy voan'ity aretina antsoina hoe boba ity ary mora mifindra izany. Misy an'le karazana aretina ankizy ireny izay karazana champignon moa izy tenina moa fiteny anazy amin'ny teny baiko teny vazaha izay mahazo ny ankizy kely matetika misy tena any amin'ny fotoana fianarana reny dia raha misy ankizy kely anankiray voa dia mifindra ny champignon ary izay moa tandremana mihitsy hoe ary anaovana antso amin'ny tokony andraikitry ny sekoly raha misy ankizy voany reny dia alefa izy manantona mpitsabo aloha asina mena fitsaboana ilay ankizy izay vao afaka mianatra satria mamindra reny zany. Misy mintsana le volo zay ny faritra fiteny mintsana le volo dia misy party ohatran'ny boribory misy faritra indray misy mifakofaka moa ndraiky. Mamely ihany koa ny areti-pivalanana amin'izao fotoana izao saika ny 700 isan-jaton'ny ankizy no voany izany araka ny fanazavan'ny teny anivon'ny fokotany mbola mahazo ny ankamaroan'ny mponina indrindra ireo eny anivon'ny sarambabem-bahoaka ny tsy fahazarana amin'ny sasatanana ka manome vahana ity aretitra ity. Tranga miseho matetika ny fivalanana isaky ny fotoam-pahavaratra saingy nahazo vahana kokoa izany tamin'ity taona 2023 ity. Areti-pivalanana any be mpahazo ny ankizy any aminay amin'izao fotoana izao aloha. Dia ina fanafody omenareo anazy raha manao odiva maintsy mandeha dokotera fa tena valana be ilay ankizy fa tsy manao dokotera tena ohatrany CSPDO. Volany tsy misy. Tsy manana raha tsy makeny amin'ny dokotera ihany. Tsy mahazo mitiry izay tsy mitiry fanafody ohatrany ilay ankizy kely nefa ngo dia hohaniny. Araka ny fanadiadiana natao ihany koa tsy mifidy saranga sy taona intsony ny tsy fampitsakafo sy ny fisakafoana tsarizary ankehitriny. Maro amin'izao fotoana izao ireo marary no tsy fampy calcium sy ny vitamine izany hoe tsy ampy hery fiarovana araka ny zava-mitranga ato amin'ity toeram-pitsaboana iray eny amin'ny 17 hektara ity. Ny fahadiovana aloha dia ny fampinanana hoe vitamine ho an'ilay ankizy ihany koa izay tokony mandeha systématique moa zay raha ny tena marina tsara foana tsy hoe miandro marary zany vao nandray vao manantona mpitsabo fa tsara ihany koa ny hoe manantona mpitsabo mialoha hisorohana zavatra be noho ny tsy fitandremana matetika ny amin'ny resaka loto ny amin'ny tanana zany ny tanantsika na le voankazo mihitsy no maloto tsy voadio tsara izay hoanitsika dia mahatonga an'izay aretin-kibo izay
ka ahitanana ny olona zany mba anadio tsara anasany tanana sy anadio tsara ny voankazo izay hohanina mialohan'ny nanana azy. Isan'ny andrasany maro ny fanatanterahany fanjakana ny fampanantenana hamora ny fitsaboana tamin'ny nananganana ireny hopitaly manara-penitra maro teto Madagasikara ireny. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa misedra olana amin'ny fahazoana fanafodina dia ireo farafahakeliny ilaina aza ny mponina eto andrenivohitra sy ny manodidina. Azo an-tsaina araka izany ny fahasahiran'ny mponina any amin'ireo toerana izay tsy ahitana toeram-pitsaboana raha tsy tia tongotra maro miala ny toeram-ponenana. Toy ny isaky ny asabotsy hariva tahaka izao dia hofitinina aminao indray ireo trangam-piarahamonina nisongadina tamin'ity herinandro ity. Zazalahy 17 taona no farany zandriny amin'ireo raindany amin'ny asa fanendahana eto andrenivohitra izay tratehaky ny polisy-pirenena teny Analakely ny alarobia lasa teo. Ramatoa iray ihany koa mpiasan'ny ministeran'ny fampianarana no niakatra fitsarana noho ny fisolokiana avolenta hatramin'ny 4 tapitrisa ariary hanomezany toky fa afaka mampiditra ho mpiasam-panjakana ny tena ny fanadihadiana. Araikitra ny fifanenjena teo amin'ny polisy ny andihana mpangarom-paosy teny Sorano ny alarobia atoandro teo. Teratany vahiny iray no voaendaka ny aloha izany. Tratra tamin'izany Rabearsolo Gilbert 17 taona sy Randraina Solomamy 14 taona. Izy roalahy ireo indray no nanoriny namana nanao izany asa ratsy izany dia Randria Mihaja Arvelo Andoniaina na i Malama 19 taona. I Ramananjonina Séraphin antsoina ihany koa hoe Voalavo Fotsy 19 taona ary Rakoto Zandriny Fenso Jean Paul antsoina hoe Tapaka 13 taona. Efa namita sazy resaka posy ny akabiazan'izy ireo voasambotra ireo. Omaly kosa ramatoa iray 5 taona mitana andraikitra ao amin'ny ministeran'ny fampianarana no nisy nametraka fitoriana noho ny asa fisolokiana nataony. Tanora mianadahy namany zanany ihany ireo nosolokiana ka nilazany fa afaka mampiditra ireo tanora ireo hiasa ao amin'ny ministeran'ny fampianarana izy ka 4 tapitrisa ariary isan'olona ny vola aloha dia mpiasam-panjakana izy ireo. Ny iray nanome vola 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary, ny iray kosa nanome 2 tapitrisa ariary. Ny emitratra ny nefa ny fotoana ary nitaky vola indray ty ramatoa ity mba hanafainganana ny fandraisana ny asan'ireto tanora ireto. Taty aoriana dia nilaza indray izy fa ao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola indray hono izy mianadahy no tafiditra ary nanome laharana dosie azy ireo ity farany. No amarin'ny ireto tanora ireto tany amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola nefa io laharana dosie io ka hita fa tsy misy ary tsy mitombona. Nametraka fitoriana tao amin'ny polisy misana ny eloka bevava na ny brigade criminelle nosy ireto mpianadahy voasoloky ireto. Mbola nitaky vola ihany ny fitipisoloky vavy ity ka nanaovan'ny polisy velapandrika ary noraisy potsiny. Niaiky ny fisolokiana nataony ity ramatoa ity ary niaiky ihany koa fanandray ny volan'ireto tanora mianadahy ireto. Nilaza izy fa mbola misy namany ary eo am-pikaroana ity farany polisy amin'izao fotoana izao. Anio no atolotra ny fitsarana ny raharaha. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray eo amin'ny taranja azakazaka fiarakodia ny rally mpandray anjara manodidina ny 30 no mifaninana hiady ny tompon-daka ny rally virtuel andiany faha-4 tao amin'ny tranombokim-pirenena androany. Arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Tontosa androany tao amin'ny tranombokim-pirenena malagasy ny eny am-piafoloha ny dingana faha-4 iadina amin'izay ho tompon-dakan'ny Madagasikara teo amin'ny rally virtuel tao am-pilalaovana 2024 izay nikarakarainy Total Madagasikara sy ny club FMMSAM. Fifananana faha-4 tamin'ity taona ity ary nahitana ireo skady rehetra miady amin'izany. Raha ny vokatra dia mbola i Ken Worth nitondra ny Ford Fiesta avy ao amin'ny team SO6 no nibata ny Amboara na eo amin'ny Elita izany na eo amin'ny filaharana amin'ny ankapobeny ary Andry Noa kosa no voalohany teo amin'ny sokady Elite B nitondra Mitsubishi Evo 10 R4 izay avy ao amin'ny club RPR ary Entsrana no nibata ny amboaran'ny national nitondra Mitsubishi Evo 10. I Forti kosa no nibata ny amboaran'ny sokady amateur. Teo amin'ny sokady zandriny dia IR Lionel no nibata ny amboara izay nitondra Citroën DS3 R5 ary avy ao amin'ny club FMMSAM. Ny voalohany teo amin'ny junior dia i Titi Axel nitondra ny Citroën DS3 RRC izay avy ao amin'ny club RPR. Marina fa taona dia afaka mandray anjara amin'ny fifananana mamily fiarakodia amin'ny solosaina tahaka izao ary afaka manao izany avokoa rehefa mpilalao anatin'ny club na ekipa iray ao anatin'ny fédération sport auto malagasy. Ny antony tena ny hoe nanaovana ity rally virtuel ity mba hitondra ny ankizy diany zao sady dia hay anana toe-tsaina manao compétition resaka rally dia rehefa avy eo izy afaka manao kartine dia avy eo miditra ao anatin'ny sehatra ny rally tena réel be da be zao ny ankizy efa nandalo tamin'izany sehatra rehetrarehetra izany fa hita mihitsy hoe tonga dia avalana izy rehefa tafiditra any amin'ny monde ny rally. Ny dingana manaraka eo amin'ny rally virtuel dia ny faha-9 ny volana septambra izay dingana faha-5 miarahana amin'ny team SO6 fa ny rally tena izy izay dingana faha-3 amin'ity taona ity kosa dia ny faha-9 sy ny faha-7 volana aogositra izay ho karakarain'ny club ASACM.
maresaka avy any ivelany kosa indray lany filohan'ny Burundi fanotelony indray Pierre Nkurunziza tamin'ny isam-bato 7 isanjato tamin'ny fiodinana voalohany manohitra tanteraka ny valim-pifidianana nivoaka omaly tany Burundi ny antoko-panohitra niteraka fihetsiketsehana sy krizy tany an-toerana nanomboka ny volana april lasa teo ny firitsoahany kofidian'ny filohamperonasa fanadihadiana avy hatrany eo amin'ny sary ny France 24. Vainqueur dès le premier tour. Tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena tany Burundi ny antoko-panohitra. Tsy nankatoy ny valim-pifidianana izay nahazoan'ny filoha Pierre Nkurunziza tamin'ny isam-bato 70 isanjato tamin'ny fiodinana voalohany navoaka ny seni omaly izy ireo. Natsikaritra ny mpanao gazety sy ny mpanara-maso ary ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa tany toerana fanena ny tany mpifidy farany teo. Ny seni any Burundi kosa nahita fa tafiakatra 770 isanjato ny tapavitry ny mpifidy. Ezakilan'izay noho ny hetsika fanoherana sy ny fifidianana sy ny fitondrana efa mananika ny anjato no maty nanomboka ny volana aprily. Manodidina ny henala sy rehetsy kosa ireo mpitsoponenana noho ny krizy nateraky ny filatsako vidin'ny filoham-perinasa. Namilamaza ny fandraisan'ny mponina Burundi ny valim-pifidianana nanamelika izany États-Unis sy ny vondrona Europeanina. Fantatra ihany koa fa ao anatin'ireo firenena folo mahantra indrindra Burundi ahina hiteraka fampiatoana ny fanampiana etin'ireo firenendehibe izay. Fa eninandro mialoha ny fifidianana tsy dia rototra firy ny mponina hita taratra izany tamin'ny fanaraha-maso ny lisy-pifidianana ahina enatra amin'ny 520 isanjato ny taham-pavitrihan'ny mpifidy amin'ny 1 jolay ho avy izao raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny vokotany. Mahajanga sy manakara ireo no nanaovan'ny armada fampelezan-kevitra androany. Tsy latsa-danja tamin'ny tany fianaran-tsoa omaly nandraisandreo vahoaka ny delegasiona nahitana ny filohan'ny tetezamita teo aloha sy ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga izay nisolo tena ny armada. 20 taona ny fifanarahana hitantanany vahiny ny milina mpamokatra herinaratra tsy mandro seza tsy manaiky izany ny sendikany mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Ahina iroso amin'ny fitokonana ihany koa izy ireo. Ahina hiakatra avy telo eny ny vidin'ny fitaovam-pianarana amin'ny volana septambra sy oktobra noho ny fampiarana ny vérité des prix. Mahafantatra izany ny ray aman-dren'ny mpianatra ary maro ireo miezaka mividy tian'izao. Ireo ihany koa no isan'ny songadina tamin'ny fampahalalam-baovao an'ny androany entinay mamarana ny fampahalalam-baovao ihany koa mametraka ny veloma mandrapresaka tompoko klasy tompoko vavy. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampahalalam-bavao niarahanao tamin'ny Sokavitra, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.